Ny fanampiana ray aman-dreny amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana an-jaza io no tanjon'ilay Prima Baby amin'izao volana Jona izao sady volan'ny ankizy rahateo dia misy ny hetsika nokarakaraina mifanindran-dalana amin'izy io ihany koa nefa ny fivoahan'ilay boky kely Guide Prima Baby. Hetsika iray izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny volan'ny ankizy ny Baby Shopping nokarakarain'ny Prima Baby teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina androany. Miavaka ny hetsika tamin'ny tindray mitoraka ity satria dia nisy ny fampiofanana nomenan'ireo ray aman-dreny manana zanaka ohatra hatramin'ny 9 taona. Hevitra voaloha dia hoe ny éveiller le génie de votre enfant tapakandro maraina zao ary tapakandro hariva dia hitondranay ny fampivelarana ny ao an-tokantrano amin'ny resaka amin'ny lafiny saina vatana fanahy fitantarana. Dia izay zany tena mampiavaka ny hetsika hoe misy formation sady metsena ny ray aman-dreny mahazo fampiofanana. Sosikevitra samihafa no nozarain'ny Dina Ramamonjy tamin'ireo ray aman-dreny izay tonga maro teny an-toerana mba hivelarany sain'ny ankizy. Voalohany indrindra aloha dia mila vonona aloha ny sain'ny ray aman-dreny aloha hoe vitako izany. Tsy maintsy ambony izany ny moralan'ny ray aman-dreny hoe vitako rangahy izany amin'ny fomba ahoana sy amin'ny ohatrany moa dia hoe fananan'ny ray aman-dreny ahoana no ananako fotoana ifampizarako amin'ny zanako ifampiresahako amin'ny zanako ifandraisako amin'ny zanako dia inona ny zavatra mamorona tsy hoe mamorona zany fa hoe mampiasa ny fitaovana ananako amoronako zavatra ahafahan'ny zanako mivelatra na dia ao anatin'ny tokantrano ihany fa tsy voatery hoe mandeha mandoa vola lafo be dia izay vao manao an'izay. Dia ny faharoa dia manarakarak'izay ihany koa dia hoe ahoana no ampiasaiko ny fotoanako ahafahako miara-milalao aminy ahafahako mitantarangana aminazy ahafahako miara-mamaky boky aminazy ahafahako miara-mianatra aminazy mba tena hoe andray lesona tsara izy eny fiainana dia manolotra lalana izorana izany hoe ity misy lalana izorana toro an'ilay zaza toron'ilay ray aman-dreny afaka izorana tsara ahafahana ny fiainana. Amin'ny maha Baby Shopping azy dia nisy nivarotra ireo akanjo sy kojakoja samihafa ho an'ny zazakely sy ho an'ny fampianarana sy fanabeazana azy. Maro karazana tokoa ary miavaka ireo entana hita teny an-toerana ary amin'ny vidiny mirary. Niara-niasa ihany koa tamin'ny fikambanana Clair de Lune Madagascar ny Prima Baby ka nisy ny vata fanangonana fanampiana entina anampiana ireo mpianatra 20 eo anivon'ny EPP Mahitsy amin'ny 12 Jona ho avy izao.